Na dia efa ela aza no nandrasany rehetra ny fanendrena ny praiminisitra dia raisin'ny Monima ho zava-dehibe ny fahavitan'izany ny zoma lasa teo kiondalana lehibe teo amin'ny tantaran'ny firenena tokoa no nahafahana nanendry ny praiminisitra lehibe ny governemanta praiminisitra voalohany ao anatin'ny republika fahefatra raha ny fanazavana nintiny ity antoko ity atrandry manomboka eto ho an'ny antoko Monima dia hijanona hijery ny rahapirenena sy ny zavamisy eo anivon'ny governemanta izy ireo. Ivelan'ny fitondrana ary petraka ho mpandinika ny asa tanterahan'ny governemanta ny antoko Monima araka ny fanambarana izay nataon'ny sekretera jeneraly ny androany naza ny antoko izay tarihany monjaroandefa fa tsy hanoana anjambany na anohitra be fahatany ny filoham-pirenena sy ny governemanta Kolo Roger. Manambara mazava ny antoko Monima ho valon'ny fanontaniana ao fa andaniny tsy maimay anao toko-panompona hanoana ny mpitondra mba ho lasa minisitra na ho tompona andraikitra tsy hanao an'izay aloha amin'ny andaniny. Amin'ny ankilany tsy maika koa ilaza fanoerana enjana izay midika ambony any fa tsy voalanjalanja samy tsy ataon'ny Monima reo fa ny heverin'ny Monima kosa satria efa nanambara ny filohan'ny repoblika fa hanangana fanjakana tandalana dia miandry fepetra maika arahana fanatanterahana an'izany foto-kevitra tsara dia tsara zany ny Monima. Hiditra ao anatin'ny governemanta Kolo Roger ve izany ny antoko Monima? Tsy izay ny problema ny miditra na ny tsy miditra fa ny problema dia hoe atsangana ny fanjakana tandalana zany hoe izy fepetra maika mikasika ny zony rehetra iaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana hanana fitsaboana sy fanabeazana tomombana ny zon'ny malagasy hanana fitsarana tsy mitanila tsy anafoana ary anafoana ny tsy maty manota indrindra nanao mampaniary pirenetsika tamin'ny fanaovana trafika na omby na vatosoa na andramena akoatran'izay manana zo koa ny malagasy hanana asa ho an'ny rehetra dia ny mpandrarahantsika anana tontolo madio ahafahan'izy ireo miasa nareo moa mpanao gazety dia heverin'ny Monima koa fa adidin'ny filohan'ny repoblika sy ny praiminisitra ny manaja ny zony rehetra hanana serasera malalaka afaka aneo hevitra tsy misy sakatsakana zay no lehibe fa tsy ny fidiran'ny Monima na tsy fidirany anatin'ny gouvernement. Sarotiny amin'ny fiandrenam-pirenena ny Monima ary manainga ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra hijery ny tombotsoan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Amin'izao fotoan'izao dia resin'ny Monima adidy masina ho an'ny mpitarika ny fahefana mpanantanteraka ny fanaovana fanambarana mazava fa antsika malagasy ireo nosy kely les îles éparses ao amin'ny canal de Mozambique.